Remanalala Tompo tatarafoy kanefa mahafeny ny fiainantsika olombelona. Fantatsika tena fa isika efa kristiana no sifaton'Andriamanitra, kanefa matetika dia misafidy ny zavatra tsy tokony atao isika. Zay no aseho ny hoe tsy azo pihina teo, tsy azo pihina, tsy azo atao, tsy tokony atao. Noho ny fakambanana eny alefa n'ilay fanahy ratsy Satana na divoly zay ny aitsika azy, dia ndraindray isika manana heno manohy izy, fa matetika kosa dia latsaka ao anatin'izany isika. Matetika isika mitafiasika manatanteraka manao le zavatra voarara tsy tokony atao, ary rehefa tafiditra ao anatin'izany dia miraikitra ao, voagatra ao, tavela ao. Iny lay antsoina hoe fahotana. Ny fahotana dia fanaovana izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ireny zavatra Oh,